Sumamutani, Iruba, Wakore King Elaani, Ela Timionga, Amambulanga Matonga, Pali, Agore Bing Elatita. Iruba, Simadi Sumamutani, Iruba, Wakore King Elatita. Madame Messieurs, aujourd'hui ou à jamais, c'est l'occasion pour s'amuser. On peut saluer, Madame Messieurs, aujourd'hui ou à jamais, c'est l'occasion pour s'amuser. Oh yeah, à Corina Ego, à Coriabe, à Coriabe, That's not command. It's not the same command, my baby. Una tada esera. Akoriabe. 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 Ja, izy dadikotra faly miarabantsika rehetra amin'ny zao andro alahady amin'ny 12 ialanatsiny be dia be amin'ny fatarana tatoato maro nareo mitaraina hoe tsisy potratroka atsony a tena adino ny potratroka ary potratroka re tokoa mitraka ambony dia ambony amin'ny fatarana. Dikan'ilay miondrika ambany dia ambany manko dia raha miondrika anao dia dikan'izany zany tsy mijery an'ilay olona aleo mitraka dia sady miala tsiny saotra betsaka tokoa amin'ny fahaizanareo mamela tsy hoe heloka moa zany fa ny adalana kely ty mpanomponareo ty sambotahin'Andriamanitra daholo tsika andefa hira kely ankiray fotsiny dia lasatsika avy eo. Ataontsika dadikotra ihany dia manomboka tsika avy eo. D'accord? Satria sotro rano kely fotsiny.
Iena raha de miaraba mamerina fiarabana ho atsika rehetra. Nakefatra ny zavatra resahantsika androany a. Iresaka roa mivositsika. Any amin'ny éditorial tsika de resaka ny lehilahy manao zipo a. Ary atao amin'ny adihevitra tsotsotra sy ny famelabelarana de resaka ny seny, resaka ny Andriamatoa Andry Rajoelina, resaka ny Andriamatoa Bonnie and Clyde ozy izy le raha namana zay no resahantsika. Fa ny miaraba Oedi Masindroka, ianao no tonga voalohany. Salama toko zarazarao amin'ny akamarehetra ny liantsika ary manaova abonnement ho atsika zay mihaino dia mamaingavo ray tompoko manaova abonnement no raha ohatra tianareo le zavatra ataoko de tsindrilo eo am'le hoe abonnement de am'izay nareo abonné tena mba mahafinaritra be raha mba manao an'izay ianareo satria rehefa tena nataoko mikoty a alohatsika amin'ny alalan'ny YouTube foana no manao directa dia eo tsika no mahita ny manomboka eto zany tsika YouTube nanaovantsika fa rehefa tonga any amin'ny Facebook izy dia mandeha karazana ohatrany hoe différé raha izay no ilazana azy. Ny any amin'ny Facebook efa natriko publication any afaka manaraka ny olona mandeha direct fa aleo direct amin'ny YouTube no hitako hoe tena mety ary hitako hoe tsy mihaja kokoa fa mety kokoa zany raha fahitako azy. Bon, ny atao amin'ny éditorial zany resaka hoe lehilahy manao zipo sy ny karazana. Ho antsika zany raha ohatra nijery Eurovision tsika ho anareo izay nijery dia tovolahy, lehilahy tsara, eny maka endrika vehivavy fa lehilahy le raha namana dia somary tapatapaka hono ny change izy ny iavantsika andasa aloha hoe inona re mahatonga an'izany angamba ny zafady fa nydrekileko zay angambany tsy tapaka atsony ny change zay de lehilahy zany no nahazo ny titre ny Eurovision. Raha mbola tapatapaka de mba mentionné kely amiko ny anona raha ohatra mbola tapatapaka dia lehilahy zany no nahazo ny Eurovision ary nanao robe raha namana ary mini zipo no nanaovany. Nahazo titre izy zany. Mila fahasahina manao an'izany ary tsy afenina fa marina fa manana ny tendance-ny izy amina resaka satria ny fiatsika ohatran'ireny zany de misy message be dia be tiana ampitaina hoe tsy misy blocage tsony anga izy na hoe taloha manko raha ohatra zany ianao manana an'le tendance anankiray mba tsy hanonono azy dia miafina, menatra ary persécuté mihitsy raha nahatratra ny répression any amin'ny firenena hafa moa de tena fady miresaka an'io ino izy teo resaka amin'io lahy lasa vavy io, ny vavy lasa lahy io ary indrindrindrindra moa ny resaka homosexualité zany raha zay no tenenina. Efa mahazo hoe tompoko, efa mahazo hoe zalahy zay, mahazo hoe raha tsy mahazo dia tsy maintsy hovaitsika ny appareil fa za miala vetivety
tsy maintsy ovaitsika ny toerana ametrahana ny zavatra fa manjary mijaly nareo a. Tsy misy an'izany hoe tsy mahazo zany e. Inona ny zavatra tsy vitan'ny teknôlôjia. Tsy azo ampijaliana nareo. Aza miala to. Zay ngambany a mandeha tsara ngam'izay a. Mba asivokely oke hoe raha mandeha tsara. Dia mila fasahina ho a le fampisehoana le tendansanao zany na le ho an'ny sasany moa dérive izy. Dérive sexuelle no an'ny sasany normal be. Tsika tsy ady hevitra hoe dérive na midérapy le olona na mety tena amilay hoe ohatran'izany tsy hidra am'izany tsika fa atao am'le fasahina. Mampiseho hoe ity za na lehilahy raha ny vatantenako ny ato anatin'ny vatako mitaky anao ho vehivavy ary mahatsapa kokoa fa vehivavy ny vatako dia ampisehoako reny tany ho reny danitra ho hitan'izao tontolo zao fa miexiste zany hoe ohatran'ny hoe transgenre angara izay no anina. Ato am'le fasahina zany no andraisantsika lesona sy isintombantsika anatra. Araky ny teniko tamin'ny latsinainy herin'ny rapitso, non tamin'ny herin'ny androany. Raha tadidinareo dia niteny taminareo aho hoe eo ary tsika mianatra miteny ratsy amin'ny alalan'ny fatezerana zany. Zay fatezerantsika rehetra mety ny réseau anareo no tsy mety fa ny olona atao anaty YouTube zao de maheno tsara daholo a. Raha misy tsy mety ato amin'ny YouTube de mba asorato kely a. Misy mandefa message manko. Dia ny tena hoe eo ara exprimer eo amin'ny teny ratsy ny fahatezeranareo sy ny alahelinareo. Inona nahatonga nametraka an'izay karazana ohatrany hoe manala anao anatin'ny teritery. Satria azadino anefa isika ihany no manery, isika ihany no tery, isika ihany no mirestreindre, isika ihany no miampeshe zany manakana ny fivelarantsika e. Mandeha tsara ozy ny olona, ok daholo ny aty. Isika ihany manakana ny fivelarantsika. Raha ohatra zao mba hieritreretana hoe tezitsika dia ao anatin'ny fitaizana malagasy hoe zay mangina volamena. Te mangina aho daholo tsika menakavy. Tezitra de hoe na hoe tokony hiteny dia zay mangina volamena. Anika raha ohatra hoe resaka ny ao an-tokantrano fotsiny ohatra, efa iny le ry mitondra zaza avy any ivelan'ny tokantrano zay lazainy hoe zanako ty, eo vao mitatatata, eo vao raikitra ny rombo ary tsy avitra intsony. Nefa raha ny teny tary aloha fa makaiza foana ianao ty mody alina ty e,
Fa maninona ny olona amin'ny fito de efa ao tokantranony, ianao amin'ny ray maraina vao tonga atao trano de efa amin'ny enina sasany de efa tsy te. Fa ahoana ianao raha matoty ny mpiara-miasa aminao amin'ny 5 ny rava, amin'ny 7 ianao vao tonga atao trano. Fa de inona loatra ny asa ao ampiasanao e? Zay mangina volamena de tsy miteny, efa grave be le izy. Efa grave be le izy, zay vao miteny, zay vao mitabataba, zay vao mifampikasy tanana, zay vao mifanimba tena. Ahoana ty ataonao ty Andriamatoa Andry Rajoelina? Entinao aiza ty fireneny ty? Tsisy miteny fa de mangina fotsiny ao. Efa mahantra tapoka fadiran'ovana amin'izao fotoan'izao, zay vao menomenona daholo. De aiza amin'io fotoana io no menomenona? Ay, tena marina ny tenin'ny zandry. Aiza amin'io fotoana io no menomenona? Aty amin'ny Facebook na any tokantrano any. Mahantra le firenena de mieritreritra isika malagasy fa i Andry Rajoelina irery ny tompon'andraikitra amin'izany. Tsia. Ary mbola apikany hoe tsia. Tompon'andraikitra daholo isika menakavy, isika mangina ireo indrindrindrindra. Eka inona tsony ny atao e? Aleo mangina fa so gagazo. De mangina tokoa. De lasa mangataka mba mampimetimety ny afera zany, de mba satria misy lelalelaka amin'ny Andry Rajoelina ao, de lasa mangataka visa andeha iondrana any an-dafy, alefa any an-dafy ny ankizy. De alavon'ny vazaha satria tsy ampy ny fidiram-bola fa manao dans des sites tsy stable. De ny vahiny menatsiny, tabatabaina tsy soratana eran'ny kingerira vao ny hafa. Kingerira vao ny hafa no manao adalana, fa raha vao neny tena dia mangina tsara, matahotra ny foro-drambo ohatry ny saka letaka. Eo zany le izy no manahirana le mijery le zavatra. Ary ny rehefa jerena reto lehilahy manao zipo, na ireto vehivavy, lehilahy mitahy ho vehivavy, na ireto vehivavy mitrandraka mihozaky ny lehilahy, dia feno fahasahiana kokoa noho ireto lehilahy mirijarija, noho ireto lehilahy tompon'ny fanapahana ao anatin'ny tokantrano. Mahery an-trano le fitenin'ny malagasy zay. Fa raha vao misehatry ny firenena, dia eo ny taraky ary eo ny ilazana an'le hoe raha eto ambonin'ny tany dia any Madagasikara ny feno somaro lehilahy manao zipo indrindra. Rehefa dinihana, tena dinihana le fiarahamonina malagasy, dia ny vehivavy no mibahana toerana ary mahavita zavatra tsy eritreretina akory, mihoatra lavitra noho ny lehilahy. Ny fahasahiana manko tsy voatery mitondra any amin'ny zavatra tsara. Ao vehivavy misy fahasahiana makany amin'ny zavatra tsara, anjaranareo manavaka. Ao ny vehivavy misy fahasahiana mitondra any amin'ny zavatra ratsy ary modely ratsy ho an'ny firenena. Azo lazaina zany Lalatiana Rakotondrazafy, samy malala an'izany daholo tsika rehetrrehetra, ry Nara Kotomanga, maromaro izy, ry any amin'ireny tamin'izany andro nisy an'izany hoe pepeta.
tao amin'ny assemblée nationale la député tao. Maromaro, afaka misite anareo hoe iza aby ny vehivavy mitondra modely any amin'ny zavatra ratsy. Nefa afaka miteny koa itsika fa maro ny vehivavy mitondra ny firenena tany amin'ny zavatra tsara. Raha Zafindrakotoasina, Ramatoa vadin'ny pasteur Andriamanjato, vehivavy modely zany. Ingénieur vehivavy voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara, Ramatoa Gisèle Rabesahala, na minisitra rizy nanana fahendrena, fanetrehetena, fanajana ny hafa. Mba tsy ilazana ny tena kitongirana sy hanao promotion olona amina candidature amin'izao fotoana izao, dia anjaranareo no mijery eny amin'ny fiarahamonina eny. Fa raha mitazanareo an'ireto lehilahy maromaro, dia mieritreritra ve nareo fa tokony janona na tafajanona ray segondra akory teo amin'izany fitondran'izany Andriamatoa Andry Rajoelina? Ao ny mifaninana hoe ny an'la judo, ny an'la judo azafady, ny an'la sixième dan, anakenina honoris causa. Ao ny sasany no miteny hoe tsy mahavory olona lehilahy. Ka maninona moa raha izay le izy? Fa maninona le vahoaka no misalasala? Misalasala le vahoaka satria kopy izy hoe reto bandy manao zipo daholo. Tondranitsika no atao hisody vaiky ny akalana eto. Dia rehefa tonga ry zalahy andalovandralahy amin'le tomobile le hoe. Dia fa ihany ny pokona. Ary rehefa tonga eny amin'ireny fitondrany reny, le lehilahy manao jipo reny, dia niavona sy manindry sy manambanimbany olona no ataony. Ary ny arenany ao anatin'ny 2 minitra na 10 segondra dia avy tapitrisany eny ny fitombony. Hafahafa tena malasa saina ilay izy hoe manana fahasahiana ry zalahy angalatra. Fatany tsara fa mampigadro io. Ary rehefa ohatra sanatria ka misy fiongana fanjakana, dia tsy maintsy hitsoaka izy. Tamin'izany andro manko tsika, ohatra raisiko kely amintsika. Tamin'izany andro tsika, na izaho zao ary, tena niezaka mihitsy na napotika an'izany Rajonary Mampianina zany. Fa rehefa nizohina nitsikafonina daholo ny rehetrarehetra, ka inatrano indray raha tsy ananan'le olona ndao atao hoe ray ao Madagasikara amin'le revy. Hoy le raha naman'izay hoe tamin'ny andro mivadin'ny filoha Rajonary Mampianina, fatin'akanjo mananasy, mialatsiny ireo tompoko amin'ny fitenenana hifonako, fatin'akanjo mananasy no nanenjehana ny Ramatoa Voahangy Rajonary Mampianina. Nefa tsy amin'ilany misy olona mizara koveta, mizara riz cantonné amina famataranandro Philippe Patek. Izany Philippe Patek zany tompoko farafakely ny vidiny zany, moyenne 30 000 euros. Zany hoe any amin'ny 800 millions FMG any zany. Zany hoe any amin'ny 160 millions ariary any zany. Simple ministre manana an'izany. Manao hitako zao anankiray, tamin'izany andro izy mangataka 20 millions tonga ao tokantranoko. Anaovana 20 millions FMG tompoko. Anaovana an'ity, karakarana ny communication an'ity, ny free à gauche, ny free à droite, mouvement fampidinan'olona sy ny karazany ity 20 millions, ity 25 millions. Amin'izao fotoana izao izy hitako ny tany mitsangana, montre volamena angamba ny quartier iny. Vidin'izany tompoko any amin'ny 40 000 euros. Hitanareo amin'izany izy hoe fantatry ry zareo fa tena mampigadro io. Ny tiako tenenina amin'le Rajonary Mampianina manko dia zao, tsy nitsoaka izy. Ataovy ankety ary za raha misy ao hitanareo e. Fa ireto manaraka reto
raha sanatria tamin'ny bisy bara pitso marainy de fa na bisiby o vazaha de tsisy hitanareo reo fa tapitra misitriky andavaka any amin'ny tsaiko zay efenan'ireo zay tafatsoka moa tafatsoka fa zay tavelo tsy hitanareo miseho masoandrotsony satria na ny antony feno fahasahinana teo amin'ny fitondrana ary fantany hoe tsy azo ataoty dia manao an'izay izy amin'ny tsy mampety ny zavatra tokony atao ka le fahasahina zany eo amin'le malagasy dia rehefa misy zany atao hoe azo le fitondrana dia fahasahina miaopapana no tonga ao aminy ary rehefa tsy manana an'le izay fitondrana zay izy dia fahasahina amin'ny alalan'ny teny ary ity ny tena zava-doza fahasahina amin'ny akamely apitaka araky ny lazaiko anareo alao andeha le legislative alao andeha de ho hitanareo tsara ao arinao hoe tena marina ny teny afloererako to malala fa io ary le nylazainy araky ny teneniko za moa tsy mivavaka am'izany satria za miveno andaniko andro amin'Andriamanitra fa tena teneniko aminareo ary lazaiko aminareo amin'ny fo mahitsy tsisy mivilivily raha ny faniriko ary tena faniriko dia majorité absolue ny collectif malagasy sy ny firaisan-kina any amin'ny assemblée nationale averiko ihany raha ny faniriko ary zay no atopoko dia majorité absolue ny firaisan-kina sy ny collectifa ary ny indépendant zay manohatra ny Andry Rajoelina any amin'ny assemblée nationale zao feno fahasahina ny vahoaka ary mampiseho ny vahoaka hoe tena efa tena tezitra amin'le fanjakana tsy haiko nareo raha mandinika sy mijery mitovy amiko fa be mpanaraka kokoa be mpanaraka kokoa ny olona manaraka ny firaisan-kina collectifa sy zay olona manohatra amin'ny feno fahasahina an'Andriamatoa Andry Rajoelina hita zany vahoaka raha hitena hoe amanalikisana zany zay filaza amin'ny malagasy azy no nanaraka ny avotra Andriamosa eny Sabotsynamehana rahalahy iny amiko zandry iny fantany tsara fa zany filorirako to malala zany tsy andeha amely ny avotra mihitsy anisan'ny taizan'ny ray aman-dreny rafozako iny ary misaotra ny avotra manana fahasahina kanefa na izany ny avotra tandremo sa mibililabilila fa tandremo mipotsiny raha izay avotra atao amin'ny ilany koa rosy ny fahasahina koa mia rosy hitako tsara mihitsy ary misaotra ny rosy tamin'ny hira nalefany sy ny ranony zanaky arivo tompoko no ny tambatambatra ary ny angavy antsaranareo manontany hoe izavy reo zanaky arivo reo ao arinao fa hipotra ireo zanaky arivo reo ny angavy andrangea rosy hoe tena mba nampalahelo anay rosy ny nahazo Andriamatoa Kristina Razanamaso fa mba miangavy zay mba ataovy anaovy hiranao ino mba ho tonony Kristina Razanamaso mba azonareo atsaina tsy ampy ny ray alina akory no nanaovan'ny rosy ny tononkira sy ny hira nanaovanay an'izany misaotra n'ireo olona nametraka ny fifandraisana tamin'ny Kristina madame nay Ramatoa Kristina Razanamaso sy ny tenako fefa lasa any amin'le izy ary lazaiko aminareo sady hoe tamin'izy nandefasana an'ilay hira dia teneniko anareo fa nivavaka izy ary nitondram-bavaka ny zanaky arivo
ary saika latsaka ny ranomasina. Deputenay vonna, deputenay vanna, deputenay vonna, deputenay vanna. Olon fiarahamonina mpiady aktivistiana, olon fiarahamonina mpiady aktivistiana. Enainene, finetenene, deputenene, ambatsy finarahana. Enainene, finetenene, deputenene, averenkenge mandeha. Deputenay vonna, deputenay vanna, deputenay vonna, deputenay vanna. Olon fiarahamonina mpiady aktivistiana, olon fiarahamonina mpiady aktivistiana. Enainene, finetenene, deputenene, ambatsy finarahana. Enainene, finetenene, deputenene, araitsy kalambanna. Nenyanina ye, nenyanina ye. Nilay vehivavy mahery fo Kristina razana maso. Nenyanina ye, nenyanina ye. Nilay vehivavy mahery fo Kristina razana maso. Anaiza miala amina Krisy, tsisy miala amina Krisy. Anaiza miala amina Krisy, tsy misy miala amina Krisy. Anaiza miala amina Krisy, tsisy miala amina Krisy. Anaiza miala amina Krisy, tsy misy miala amina Krisy. Abatsy finanana, abatsy finanana, abatsy finanana, abatsy finanana. Numero firy, numero 10, numero firy, numero 10, numero firy, numero 10. Deputenay vanna, anaiza miala ambanna. Abatsy finanana. Ianao lay sasatra mitady, tsy nahita fandreseny. Ianao lay tsotra kiny niady, nefa de tsy manomena. Ianao tanora lasa saina, na nilainako ny vavy. Fa tsisy aniza ho antenaina, maizy nikitroka ny hoavy. Ianao matsiaro farahidy, nanao fahaizava-tsy finidy. Ianao lay tofo very tsotra, nefa tsy afaka manoatra. Anala filone, azona bandy, anala filone. I vari rafigli, la ingochiedone, i giuruatani, ti segnala filone, ma ne si ne para. Anala filone, azona bandy, anala filone. I vari rafigli,
Nanomia Zuchimaito Izaimekia Fujanchika Fare saber se fica vivo Vavakara politica Allora mia Muifu Fare la chini Anosu Grazie a Gianetani Nuri sono te Gianni Manala finule La tua bandi Manala finule Di magari da figli Dai uccidure Di turu atani Di semana finule Adesso ne fare Manala finule La tua bandi Manala finule Di magari da figli Dai uccidure Di turu atani Di semana finule Adesso ne fare Ienary toizatsika ny fandaratsika afahantsika miresaka ny zavatra hafa. Tamin'iny herinandro iny dia nisy zavatra niseho sekansa kely fotsiny no alefako amintsika satria tiatsika zany dia nanazava hoe diso amin'ny diplomasia ny matoa Andry Rajoelina ary ataon'ny olona mitonantonana fotsiny amin'ny fandehan'ny darasy ny zavatra mitranga. Dia nazavaiko tamin'izay fotoan'izay niova ny diplomasia ny fifandraisan'ny farafaratsiny zany aloha ny frantsay amin'ny Rwanda ary profon'izany le lazaiko hoe nasaina andriamatoa Emmanuel Macron ho an'ny Rwanda tamin'le commémoration ny le génocide tany fa tsy tonga izy. Asiaka notsika kely ty zavatra ty satria anisan'ny zavatra tena hoe ça s'était passé inaperçu on va dire, mais ça a un sens géopolitique et géostratégique raha izay no tenenana azy. Ity olona atao interview ty dia any États-Unis natao interview ary nogadrainy andriamatoa Paul Kagame izy io. Nga Paul Rusesabagina no fiantsoana azy. Anisan'ny tompon'andraikitra izy niaro an'ireo Tutsi sy reto Hutu satria nitatana hôtely ngeda be izy tany Rwanda tamin'izany andro any. Nefa ny nogadrainy andriamatoa Kagame any izy noho ny fatahorana ara-politika raha ohatra zay ny ilazana azy. Dia voatery tsy maintsy navototra izy dia avy eo raha namana zany naka ny findamonina ka nanao exil, nisy exilé tany États-Unis. Inonareo kely le fiteniny le interview natao azy dia ho azavaiko rehefa avy eo toizako amin'ny édito hafa. Ça s'était passé inaperçu, mais ça a un sens diplomatique et stratégique profond, on va dire. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Paul Rusesabagina. Il était, pendant le génocide de 1994, le manager de l'hôtel 1000 Collines dans la capitale du Rwanda, Kigali. À ce titre, il a sauvé
les 1268 personnes qui s'y étaient réfugiées, une histoire révélée au monde par le film Hôtel Rwanda. Il est depuis devenu un opposant au régime de Paul Kagame. En 2021, il a été condamné au Rwanda à 25 ans de prison pour terrorisme. Libéré il y a un an, il est avec nous depuis San Antonio au Texas pour sa première interview avec un média francophone depuis sa libération. Merci beaucoup d'être avec nous. Zay fotsiny nasiako ianonareo fa ny ambiny on va dire hoe palabre na hanaingona accessoire on va dire averiko ianonareo le izy a dia transposeko any amin'ny situation any amin'ny cas any Madagasikara le izy avy eo ianoi. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité Ianoi tsara le filatsaky le mot rehetrarehetra satria tsy hoe anazava lavabe fa ataoko fohifohy fa misy importance ny daholo izy de mba sady mba mianatra eo daholo tsika menakavy zany e ndao. L'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Paul Rusesabagina. Il était, pendant le génocide de 1994, le manager de l'hôtel 1000 Collines dans la capitale du Rwanda, Kigali. À ce titre, il a sauvé les 1268 personnes qui s'y étaient réfugiées, une histoire révélée au monde par le film Hôtel Rwanda. Il est depuis devenu un opposant au régime de Paul Kagame. En 2021, il a été condamné au Rwanda à 25 ans de prison pour terrorisme. Libéré il y a un an, il est avec nous depuis San Antonio au Texas pour sa première interview avec un média francophone depuis sa libération. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. 30 ans plus tard, quel regard portez-vous sur ces jours entre avril et juin 1994? Vous avez dû utiliser beaucoup de ruses, d'être malin pour sauver les centaines de personnes qui s'étaient réfugiées à l'hôtel 1000 Collines, sans distinguer, je le souligne, entre les Hutus et les Tutsis. C'est comme si c'était hier. Tout ce qui s'est passé, je me rappelle toujours presque à 100%. Et est-ce que vous aviez l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel ou pour vous c'était normal? Pour moi, il n'y avait rien de spécial. Zay le izy a tena important anatin'le izy de hoe ny regaranao par rapport an'le 30 ans comme si c'était hier ozy izy fa ny zavatra tiana hitaritako ny saintsika rehetra ao anatin'ity zavatra ity de hoe diso amin'le diplomatie le ry ary fitahan'ny olona dia nitonantonana takan'le tamin'le cas Macky Sall hoe tsy Macky Sall ny lany de nitonantonany Ranamana mifélicité any Macky Sall. Tam 2021 nga Paul Rusesabagina no voaheliko higadra mandritra ny 5 taona. Nanao intervention américaine ary nanao pression mafy dia voatery tsy maintsy navoaka izy heritaona sy tapany après de amintsika miteny zao dia any San Antonio no misy azy any San Antonio en États-Unis fa ny première sortie de parole ny publique dia par l'intermédiaire na par le biais ny média francophone zay ny teneniny teo France 24. Coïncidence nanao pression américaine namoaka azy de nambenana nikarakaraina tsara sy teizatezaina tsara tany a San Antonio izy. Coïncidence faharoa aty amin'ny 2024 nasaina tany a Rwanda Emmanuel Macron tsy tonga mireconnaître avan'ny Emmanuel Macron avec, on va dire en pompe, ni élection ni réélection ni
Tshisekedi zay fantatritsika fa miady amin'ny Rwanda amin'ny resaka affaire Goma any amin'ny est ny territoire ny RDC dia talohany 2024 na talohany 2023 dia ny zavatra nitranga dia talohany 2022 vadira de tena sosoteniny Europeanina mihitsy Paul Kagame fa raha nanantena tamin'ny Paul Kagame ny Europeanina hoe ianao zany no tena mba hoe lohany ao Afrika mba apetrao kely ny leadership anao par rapport amin'reto Rosianina manapotika ny intérêt pays occidentaux reto tsy nireagiry nga Paul Kagame na il n'a pas bougé d'un iota ni son doigt du tout fa au contraire raha vao mainka mipersa ireto Rosianina nanova zavatra be dia be zay faharoa ny zavatra nieritreretina hoe mba ho azon'nga Paul Kagame zany ny andresan'nga Tshisekedi Félix amin'ny resaka reto matière première any amin'ny Nord Kivu tsy azony izy ary tsy resiny nga Tshisekedi dia voatery frantsay voatery mireconnaître an'nga Tshisekedi dia miova tanteraka ny politika ny frantsay diplomatique ny diplomatie amin'ny frantsay par rapport amin'ny Rwanda de déclencheny amin'izay moramora navoaka tao anaty ils ont sorti de l'ombre cette bombe qui s'appelle Paul Rusesabagina Avani San Antonio. Ça veut dire quoi? Indirectement zany izy efa manomboka manotsaноtrana pour ne pas dire directement satria nahoana no média frantsay na média francophone manotsaноtrana manozongozona amin'ny manga ilatsaka hoe nga Fidèle Razarapery zay any Rwanda. Ina ny ifandraisan'izay amin'ny Madagasikara raha ataony parallèle raha ataony comparaison n'est pas raison de anjaratsika mijery fa tsy mbola misy na efa misy fa le malagasy ny tsikopy jereo tsara ny rapida be zao ny dinamika entiny io resaka Paul Rusesabagina io amin'ny resaka Rwanda hitanareo tsara ny raha d'ici 1 an 2 ans il sera reçu comme un roi au Rwanda tsy ho gagan'izany fa naizanaty zany mbola sarotra aloha ny dégommer ny Paul Kagame satria miasa le bandy à la différence any hoe Madagasikara ny amin'ny Madagasikara tsy miasa le filoham-pirenena ary anisan'ny filoham-pirenena vendrana indrindra fa saingy zao le malagasy ihany koa tsy kopy tsy tira valymanan'ity neny tokony ho izy fa olo-kafa nandrasana amin'le malagasy fa izy mbola eo aloha de zay mahatonga raha amin'ny teny hoe mbola eo foana aloha tsika menakavy zany fa dia miandry ny rariny eo par rapport amin'izay resaka Romy Vosy misy dikany le teny teo hoe nanavitra olona 1268 manager tsisy fanavasan distinction na Hutu na Tutsi dikan'izany zany rassembleur zany Andriamatoa Paul Rusesabagina zay ny intervenir avy any San Antonio. Resaka Romy Vosy de toizatsika amin'ny zavatra rehetra zany lasa aloha fa misy olona mandefa sary avy any tany nino tizy teo tany Ambatofinandrana dia ho jerentsika kely vetrika inona ny ato vetrety
Ty zany sary tany nampanaovina ny akanjony tony ane zavatra interdit tony. Tony zany le hoe zaza ratsy tareka mandova ny anaran'iray tsy satry. Ny député no candidat dia ny akanjon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina no nampitafiana ny reto vahoaka. Zay zany le zavatra mitranga tany Ambatofinandrahana. Ramatoa Aingo Rakotomiary, vadin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga no tany niaraka tamin'ny Raymond Nala ary Andriamatoa Jean-Louis Andremifidy. Reto zany le olona raha ohatra taina sy jerena dia azo lazaina hoe vitsy ihany par rapport amin'ny moyen eo ampelantanan'zareo. Ny fantatra moa zany dia amin'ny 15 hidina ho any Ambatofinandrahana mihitsy ny mpitondra fanjakana ary ezaka mihitsy ny anapotika izay tokony potehana any toerana na anapotika ny Ramatoa Christine Razanamahasonga mandray. Zay no ilazana azy. Ka Ramatoa Aingo Rakotomiary mihitsy zany no nilatsaka sur terrain. Eo moa mampagaga ihany le hoe tony zany société civile manao politika ve sa eny atahoana fa dia zay moa le Madagasikara. Zay ny sary azontsika fa ny izy ty mandefa azy ty zany Tom Zorvania zany, tsy fantatra zany alefatsika ihany le izy. Resaka misy ihany koa manontany ato hoe Arbalakaiza Inga Stéphane Rakotondraimbe sy Ramatoa Anitra manoratra an'izany. Stéphane Rakotondraimbe dia présidentan'ny fédération amin'ny tennis malagasy taloha ary secrétaire général ny ministère ny poste ihany koa taloha. Tsy fantako hoe nakaiza izy aloha fa tsy ato izy aloha, fa raha ohatra nareo mitady azy dia ny fantatro farany dia manana olana amin'ny Andriamatoa Lola Rasomahary izy sy amina olona maromaro ka tsy fantatro hoe ahoana na ahoana ny fandehany zany. Fa raha ny fahafantarako azy dia tsy any Madagasikara ntsony ireo olona ireo. Aty Frantsa moa mbola tsy mifanena tampoka izy, ka tsy fantako zany hoe aiza misy an'ga Stéphane Rakotondraimbe. Fa malheureusement Andriamatoa Lola Rasomahary no tena mety malala angambany hoe aiza no misy azy ireo na hoe ahoana. Fa ny nga Lola raha ny tena marina ihany koa mitady azy ireo amin'ny fanazavana ny zavatra tokony fanazavana izy ireo. Zay tsy tiako hidirana eto loatra satria manahirana aly izy azony zavatra manahirana e. Asa ngandra iandroany rehefa azoko ny détail précis momba ny zavatra mitranga sy ny zavatra mitranga tamin'ndrareo reo, dia amin'izay fotoan'izay ako no atao hoe no hiteny sy hamoaka ny zavatra miainga eto, ny zavatra nataon'ndrareo na zavatra tsy fanarahana amin'olona hafa miaraka amin'ny pirofo. Fa tsy afaka ny andeha hiteniteny foana fotsiny eto kanefa ny tsisy pirofo hanenjehana olona na hoe anona. Zany akory tsy midika hoe tsisy mipirofo na hoe tsy misy na hoe misy mipirofo, fa ny zavatra fantatra zany dia maromaro ny olona mitady ny hoe aiza ny misy any Andriamatoa Stéphane Rakotondraimbe sy ny vadiny Anitra. Ka tsy midika koa zany hoe mitsoaka na hoe ahoana ry zareo, fa petraka izay fanontaniana izay. Ny resaka hoe Andry Rajoelina milanseny zanany, averiko ihany fa tamin'ny tantaran'ny Madagasikara dia nisy zany Sophie Ratsiraka zany. Ary zany moa dia miteny hoe arabaina Jeniko Arabia Saodia.
Aiza misy anareo ny Arabia Saodita tompoko. Tamin'ny andron'ny filoha Ratsiraka dia ninona fihetsika nataony Xavier Ratsiraka. Nampanofana trano teo amin'ny La Marquise, pâtisserie, thé pâtisserie, salon de thé. Ratsiraka Sophie dia ientsika diabolisation. Tsy nisy ohatran'izany natao tamin'ireny ankizy ireny. Rasista ve ny fanaovan-gazety sa inona ny antony? Tsy namelan'ny fanaovan-gazety nandendeha ho azy fotsiny ny zavatra ohatr'izany, indrindrindrindra ireo fanaovan-gazety efa lehibe, maromaro taona ny tambatra ireo, nandalo fitondrana maromaro ireo, tsy ndray mandeha na indro namoaka ny sariny ngiaky Xavier Ratsiraka sy Sophie Ratsiraka tamina diabolisation simple salon de thé. Te anontany aho hoe aiza ho aiza ao anatin'izany fitondram-panjakana zany ny andraikitra sa any ny zanak'Andriamatoa Andry Rajoelina, sa ve hoe ny zanak'Andriamatoa Andry Rajoelina no mety anavotra sy anamboatra mety kokoa amin'ny adalàna nataondrainy? Fa le zavatra ohatran'ny eritreretina hoe fanjakana ao anatin'ny hoe misy mpanjaka, ka de fa iny ngia prince zany aderadera raha ny tanàna hoe zany ny soloko e, tiany lamatoan'ny tanàna e. Tsy mametsina le zaza, beau gosse, il est beau, il est grand. Mais on se demande aussi qu'est-ce qui s'était passé à Lausanne. Satria ny zavatra fantatra dia zany école d'hôtellerie any Lausanne zany dia anisan'ny fianarana, toeram-pianarana farany exigeant indrindra. Non seulement hoe lafo, fa raha manana restriction, rigueur, discipline hienjana indrindra eto ambonin'ny tany. De manontany tena ianao hoe lasa saina ianao hoe satria izy amin'itra le zanak'Léry de eo akaikiny eo foana. De manontany tena ianao fa nga tsy tafa le bandy kely e. Eseko sady ve le izy ho an'le bandy kely e. Tena zavatra be tsy anjaza ny qualité ana olona exige ny école io. Tsy hoe zanaka angetroka fotsiny ianao, tsy zay. Fa inona ny zavatra entinao mba ahafahanao atafavoaka amin'io école io. Satria non seulement izy lafo, fa en plus c'est une école prestigieuse, exigeante, ary na ny restaurant ny ara étoilé. De lasa saina ianao hoe vu l'exigence, vu l'exigence de cette école, vu le gouragoura, les maladresses, certainement de Andry Rajoelina, de lasa saina ianao hoe nisy hoe sady ve zany le zaza. Satria on le voit plus. Ny fanondrena dia mba atody somatsara, tsy anaraka ny dia indray ny ty zaza,
Satria raha tafavoaka amin'izany école zany, zavatra lazaiko anareo, tonga dia cadre ambony amina responsable na hôtel minimum 5 étoiles. Ny olona mivoaka amin'izany école zany no tediavana no ny mpampiasa no mitady azy fa tsy izy no mitady mpampiasa. Isan-taona rehefa misy sortie de promotion de efa tonga de efa tsy maintsy misy karazana mini foire ataon'ny grands hôtels de luxe mondial any a Lausanne, manao fotsiny recrutement de sortie de recruter de sortie de promotion reo. Ary reo promotionnaire reo ndray ary mampifilafila hoe ato any andeha hiasa fa tsy ato, andeha ho ato fa tsy ary. Pour vous dire hoe c'est pas n'importe qui no mivoaka amin'ny UHL io. Question envergure lay izy. Ninona lazaina? Tsy possible izany filoham-pirenena zany hoe mandray ndao atao hoe 100 millions, 150 millions. Ka anakarena. Akoatran'ny zay tena mety fihetsiketsehana any ambadika any, anakarena sy anana train de vie ohatran'ny André Rajel. Tsy possible. Petraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny ambadika izay. Romy Vos. Senil aloha zany e. Mazava ho azy fa Jean-Louis André mifidy moa zany ty hitantsika ty. Efa niresaka koa tsika nga Soavra André Martafika. Nidina tany toerana mihitsy Ndramatoa aingo rakoton'ny ary. Fa hitako ohatran'ny mipetraka eto ohatrareo, hitako amin'ny sarin-drareo to, ohatran'ny olona kivikivy ihany, ohatran'ny nga Nala Raymond Nala. Hitako mandronodronotra olona tsy de velontsiky. Hitako olona lasa saina ty candidat toanana moa, candidat be tongotra be, soavaly be tongotra be, zareo koa ohatran'ny bebe vatana be do. Problemanay zany fianakavianay, tiako fantatrareo ihany, zay ka bofobofotra daholo ihany, ka ohatran'ireny ny anay vehivavy zany. Ny jereko reto olona reto zany, reto amin'ity sary ty, ohatran'ny olona kivikivy, tsisy olona mba mitsikitsiky zany fa tena ohatran'ny hoe présagean'le asa, miandry andrareo zareo hoe tena tsy ho vita tafa moramora ty fa zay le izy. Ka ny seni raha ieritseritra nareo atokisana ny seni manofo nareo. Ny fanindriko dia majorité ianareo fa tsy saky tena hoe isika majorité ianareo natao atao hoe za aloha tsy mpanoratra fa aloha hijanona mpanao gazety foana reto. Majorité ny any amin'ny assemblée dia mba tonga de vao manomboka ianareo zany tonga de hanao empêchement ny filoham-pirenena na motion de censure ho an'ny premier ministre. Motion de censure aloha de tonga de efa lazaiko anareo mivalina avy any amin'ny ACC hoe le premier ministre devra se du moins considérer la nouvelle configuration sinon tendance des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Zany hoe ny premier ministre zany tsy miala fa il devra se référer, il devra considérer, zay ny mot équivoque io, dia manao remaniement mandrava gouvernement premier ministre de mazava ho azy eken'ny filoham-pirenena satria ny ACC no mibakeo zay fa premier ministre tsy miova dia maka olona 3-4 vereux any amin'ny opposition ny fitondrana de tsy maintsy misy opposition vereux ao de efa fantatrareo hoe olona vai zany indraisiny mba tsy tenenao azy ten'izao dia vita nytolona io gouvernement, misy ny député mipetraka ary, misy ministre ary, de mitoy ihany ny danse des chaises angambany na mitoy ihany ny fandindizana mandeha foana mibizina zay io rivoaka malagasy zay fandeha. Raha ohatra ny hoe tonga indray ny motion d'empêchement, raha ohatra zany hoe tena mba crédible daholo rehetrarehetrareto dia bloquer ny ACC
pour on ne sait pas hoe vivre zao mahita fika foana izy ao anatin'izay erovana an'Andriamantonga Andranjelona dia mety possible ny premier ministre mety ho cible angamba na ho fusible dia même nommé zao ny mitady olona vereo indray izy ohatran'izany na ohatran'izany sauf mis'impose ny communauté internationale hoe tsy maintsy tia nataonareo premier ministre fa raha tsy zany zay tsy financé dia amin'izay fotoan'izay no tapina ny domy. Romivosy betsaka ny anticipation nataontsika momba ny tantara Romivosy. Entre autres ny hoe nitenitsika hoe metimety kokoa raha plaidé coupable Romivosy dia amin'izay fotoan'izay misy négociation de mesure clémente no ataony fitsarana britannique. Nazava zay ingia lehilahy moa zany fa tsy ho tonoko ny anarany nahazo 6 mois de moins par rapport amin'ny ramatoa Romivosy Andrianarisoa raha hitanareo tsara ny indray 36 mois 3 ans et demi ny indray 3 ans. Je vais être rapide parce que efa 67 minutes zao zao zavatra lazaiko antsika. Tamin'izany koa tsika dia efa niteny hoe 5 taona farafabetsany ny sazy ho azony ramatoa Vosy Romy satria mbola ino izy teo premier acte pénal na première peine izy dikan'izany mikoty be deaibe zay ary izy tsy mbola hoe nisy procédure mitovitovy an'io natao taminy naiza teto ambonin'ny tany mbola vierge ihany koa ny bulletin numéro 3. Zay ny ankiray zany hoe nisy satria raha ny tena marina 10 taona izay maximum dia zay natonga anahako hoe sasahan-dralahy anankiroa io dia 5 taona dans 2 ans 3 ans ferme et 2 ans de sursis. Zay ny tenentsika teto misy feo zany azontsika alefa mitady azy fa no temps à cause du temps imparti zany j'ai pas pu trouver mais la prochaine fois je vous présenterai ataontsika eno mba tsy hisiny hoe ohatran'izao na ohatran'izao. Fa izao no teneniko possible ramatoa Romy libéré avant ny 3 ans et demi. Rehefa miresaka an'itony zavatra itony manko dia tsy vitany hoe tsy vitany fa tsy maintsy resahana ny contour nany hoe ny contenance sy ny contenu zany raha zay ny tenenina inona ny dynamique na conséquence hientin'le jugement. Mazava ho azy aloha zany fa azo lazaina fa compromis ny avenir politique ny ramatoa Romivosy. Compromis ihany koa ny avenir satria voakitika ao anatin'io jugement io ny anarany zany sy ny momba azy amin'ny bulletin numéro 3 zany. Zay zany ohatra ny tehiteny hoe raha zany amin'ny placen'ny fianakaviana Romy zany dia tsy manao appel an'io jugement io satria ny antony dia zao tena amiko tena généreux io. Tokony hoe le 5 taona zay 3 taona ferme dia 2 taona sursis zay no tena izy amiko. Fa nasorony le sursis dia nataony 3 ans et demi. Zao mahatonga ana miteny hoe raha zany ohatran'izareo tsy manao appel manana marge de manœuvre be dia be Romivosy eo anatrehany fitsarana satria raha nanomboka efa à peu près 7 volana izy zao no niainam-pigadrana. Ndao tenentsika ndao ataontsika septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 8 mois zany à peu près. Je peux me tromper bien sûr
Fa alors on va dire zany hoe entre 6 et 8 mois. 42 mois ny emprisonnement. Zany hoe il reste zany à peu près 34 mois na 36. Entre 34 et 36 zany hoe 3 ans zany. Zao nefa ny amin'ny resaka système anglo-saxon dia misy foana ny remise de peine raha ohatra ianao manana bonne conduite any ampigadrana. Oui. À une seule condition, efa vitanao ny atsasany amin'ny peine-nanao. Zany hoe elle aura à faire à partir antsika amin'ny teny zao zany hoe si elle a fait 8 mois ou 6 mois, ny atsasaky ny 42, 21, elle aura à faire zany 14 mois, na 1 an et 2 mois, na 15 mois dépassé sensiblement, arakaraky ny fotoana étudiena ny dossier na 2 mois. Matetika moa fitsarana amin'iny en observation hoe tapahana sa ekena sa tsy ekena eo amin'ny 2 volana 3 volana eo, dia afaka heritaona alohan'ny tapany zany, heritaona sy tapany raha be indrindra, à une seule condition, manao procédure de demande izy de bonne conduite, dia miobserve ary miaccepte ny tribunal britannique, dia mivoaka aloha izy amin'izay fotoana izay. Tsy maintsy lazainy zany satria, ary tsy maintsy resahana, satria zay no zavatra tokony iseho. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe raha za ny amin'ny placen'zareo dia tsy mangataka intsony satria raha ohatra io 3 ans et demi, rien ne dit que any amin'ny appel io tsy akatra 5 ans ferme. Azonareo? Raha andeha hanao appel ianao aty, tsotrany amin'ny Madagasikara hoe tsy afa-po ianao amin'le fandehan'ny raharaha dia hanao appel, non. Amin'ny resaka système anglo-saxon dia tsy maintsy mitondra fait nouveau ianao ao anatin'le izy. Zany efa rehefa nihaino tsara n'le enquête na le infiltration, satria akoatran'le bande sonore iny misy bande sonore hafa any dia zavatra ray tena important ngeda be, tsy haiko raha iandroany raha mba azotsika antanana, fa tsy possible aloha zany satria tsika tsy afaky ny geste hoe manana accès amin'ny fitsarana britannique na hoe manana accès amin'ny zatsy na zaroa, fa ny zavatra hitako sy nanaitra dia zao. Rehefa nanontany le agent infiltré hoe au courant an'ity zavatra ity ve Andriamatoa Andry Rajoelina, dia non hozy izy Ramatoa raha mivôsy. Teo no malentendu, ary tsy azo nisy brèche tsara zany ahafahana ny défendre an'le hoe olona roa no tafiditra an'ity. Raha le resaka le izy zany talohany petrahan'le fanontaniana de 5%. Non, les commissions 200 et quelques 1000 euros na francs izy iny tsy tadidiko. Concernant an'io le resaka commission io no fanontaniana rehefa mipetraka un peu plus tard hoe au courant zao, au courant an'io ve i Andry Rajoelina, dia non izy Ramatoa Vosy. Fa izao andao ho raisitsika hoe satria nisy zavatra anankiroa le izy, nisy an'le 200 000 et quelques commission, dia misy ihany koa le 5% anatin'le capitaux, pourcentage. Zao teneniko anareo, tsy pouvoiran'ny Romy Vosy no midécider an'le 5%.
averiko tsy pouvoirany reo mivôsy no mideside an'le 5%. Fa pouvoiran'izy. Pouvoiran'izy. Ary mipetraka ihany koa fantaniana hoe tena sura aveo fa tena mbola tsy nanao magoy ndao zao apetraka de manière globale. Tena sûr avait, est-ce qu'on peut donner une certitude que dans ce secteur, à Madagascar, il n'y a pas de magouille? Ianao mamaly azy, fa tsy za mamaly azy, amiko zany, raha iza, hitako hoe maro ny zavatra fenony reo mivôsy, fa rehefa ratsy zay angambany izy libéré, voanapoaka, tsy fantatro, hoe avoaka amin'ny marina. Fa raha ohatra afaka 2 mois mahita hoe mivoaka Paris Match mari reo mivôsy na Figaro, de mivoaka daholo ny marina. Je ne serais pas surpris. Manana finoana. Bala samai Rusabaratelo now Nani tiki na yam juni duman Mis of finan zao Tantarau Asakubuninanin natin naman Fataw man ako rin sao tuntuloy sao Irumi babi mabisata Matiaro mangilfi Manana finu na fambulo tatera Kinay no finawi Na irovala kasketa Kita matiaro re Mamerina ihany atoko raha sitrakareo ka mety aminareo, mahafinaritra anareo le fandaharantsika, dia tsindrio le eo amin'le abonnement, ary ho an'reto akama sy ny rehetrarehetra dia afaka manoratra amiko nareo directa amin'ny messenger ny amin'ny fanampiana amin'le resaka avocat tompoko, de omeko anareo ny riban'ny avocat fa tsy afenina fa tena tsy araka ary tena tsy araka tompoko. Dawary. Ataovy manako reny zao tontolo izao Ireo mibaby mavesatra Matsiaro mangilfiry Manana finoana fambolo tanteraky ilay no finaoy Na ireo vala kasketra kefa matsiaro reraka amin'ny tenan'io eo Atraka ny lufa sana are wambune drayana wamfu Picha mabila tana mirai Ifyai na 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 Eu sei que alguém anda no fundo Não lava a minha e puxa que eu vou levar suado Na ilha vai a vera, já tô me rindo
Manana finona fambolo tadera que nem no final na irovala casqueta que tá maciarureira cano tem na new up achaca lufa sana are wambune treya na one food ilo mi babi mavisa manana finona fambolo tadera que nem no final Raha mahafinaritra anao ny fandarantsika dia asio j'aime sy apetrao le eo amin'le abonnement da am'izay vao manomboka de tonga de fa connecté avy hatrany nareo amin'ny manaraka fa tsy mitady hoe nakaiza indray raha fleury nakaiza indray ngia belo nakaiza ngia voatavo nakaiza ngia loksa maromaro any le anarana mbola misy koa le hoe belamota misy koa ny hoe tsunami na cyclone maromaro veloma mandram-peona tokoa tsy fakavady tsy fangalana tsy fakataranaka ireny totakely amin'ny fitondrana ireny veloma mahafinaritra tokoa efa zatra loatra miaraka aminao tsy mety tsony raha voajerinao efa jamba loatra ny amin'ny fisinao tena lafatra loatra ny manebona raha voatseho enao tiako ny anarana foana no tantaraiko ka ho lazaiko anao fa za tiala aminao aminao zafaly aminao zalova aminao tsy mijaly masana tirambola iove amena fenano anjarako mifitiavako anao aneka mame mifitiavako anao tsolany na mbola tiamy de mbola piko enao tena tiko fa ohatrany tongo misy manontany hoe zanaky arivo ve club 48 ny zanaky arivo de mifonctionne ohatran'ny club ary ho avy ny fotoana ho afantarany maro an'izany fa miasa ary miasa io zanaky arivo amin'izao fotoana zao dahoary ny zanaky arivo dia atao anavitra ny mpiarabelona anavitra ny firenena anavitra ny malagasy ary anavitra ny Madagasikara ny zanaky arivo dia tsy mialon-jafy ny atao hoe zanaky arivo dia izay teraka rehetra sy monina ao iarivo fa tsy midika zany hoe samy hafa ary tokony havahana ny hoe zanaky arivo sy zanaky ny merina dahoary tena mbola tadidiko diko enao ka mavelo zaite mamiko enao aveloko afaka mametraka fanontaniana nareo zany mandrapahazitsika fafiny
eto mampamangy aminareo any États-Unis any eo ampandraisana kafe vao maraina kortan'ny lalokisa vao maraina nareo any Canada taro Aminao malala yana no masamy tena tena ty Aminao zafale Aminao zaoe Aminao tsy mijaly basana tira mbola iove Amena fena manjarako e Mifitiavako anao aneka mame Mame, 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 mame Mifitiavako anao tsy lange ny zavatra tsy azonareo ne dia zao mahafinaritra ahako miaraka aminareo ary tsy afeniko fa rehefa tsy manao dia malahelo anareo mihitsy satria aminareo ny ampitaiko n'izay zavatra kely mba haiko sy ny ainako tao anatin'ny firenena tsy afeniko anareo fa maro ny zavatra fantatro ary maro amin'ireny ny tsy azoko lazaina direkta fa ndraindray asa ihany fa tsy afeniko anareo fa menasy eny ny azoko indraindray Mula chante mula pico Mame, 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 mame Misiavako anao tsy lange Na mula chante mula pico Eno tena tiko Tsy nisalasala rehefa nakanao Vonalomka hitako nao azo atao Lavaky ny tokantranoko Midrika ny reny tanako Miara miainga dia miara tafita miara miosine Mina fenao mitsy le hitako tanaty nofoko Miara tonga mitanjo ny rina Tsika ezaka mafiara iady Amitenao dia mifankavady Aminao zafale Aminao zaove Aminao tsy mijaly basana tira mbola iove Amena fena manjarako Mifitiavako anao aneka mame Mame, 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 mame Mifitiavako anao tsy lange Na mbola tsante mbola piko Mame, 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 mame Mifitiavako anao tsy lange Mula chante mula pico Ina tena Aleko tazomina hoay samrery malala Ny fitiavako anao sao tsy anjara Varavolana felo mahafinaritra tokoa mandram-pevina daoly zay ny farany Ko anao dia mba menatra sao tsy famaly Le foko mitoboka mafy maniry Ny anty tapi feo anilanao Fa mba fanirina ny azy le mba iara-dalana aminao Fa tsy naray lambane rehefa iny anao sendra mandalo Zay mahatonga na hikalokalo Kaleko ny anaranao no vetsona rehefa sendra mba matsiaro Rehefa sendra mba matsiaro Rehefa sendra mba matsiaro Efiko airery ny fitiavako anao iny Tsy amboraka tsy teny fa ho tiaviko mangina sotranao Andriamatoa Claude Randria Mitandrina mahafinaritra tsy maintsy manetry tena foana Efiko airery ny fitiavako anao iny Tsy amboraka tsy teny fa ho tiaviko mangina Tiako enao malale Tsy voatery fankalale Tiako enao faleolo parsi Parsi, 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 parla Tiako enao malale Tsy voatery fankalale Tiako enao faleolo parsi Parsi, 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 parla De lai ventso-panirina Nanirimba anan'olotina De lasa ny dia tsokosoko Mino afa-tsy fandisoko Atsiaro irery tao ampandrina Natonga ny saiko aminavina Kanefa dia aleoko alomangine Fa ho iteo ze ao arina Fa tsy naray lambane
kalokalo kaleko ny anaranao no vetsona rehefa sendra mba matsiaro efiko airery ny fitiavako anao eny tsy amboraka tsy tery fa ho tiaviko mangina efiko airery ny fitiavako anao eny tsy amboraka tsy tery fa ho tiaviko mangina tiako enao manale tsy ho tery fankalale tiako enao faleolo parsi lala tiako enao manale tsy ho tery fankalale tiako enao faleolo parsi lala tiako enao faleolo parsi pala efiko aire parsi pala efiko aire parsi pala efiko aire ny fitiavako anao eny tsy amboraka tsy tery fa ho tiaviko mangina efiko aire ny fitiavako anao eny tsy amboraka tsy tery fa ho tiaviko mangina aleoko tazomina ho ay samrery malala ny fitiavako anao sao tsy anjara fa raha volaniko anao de mba menatra sao tsy famale le foko mitoboka mafy maniry ny anty tapi feo an'ny lanao fa mba fanirinany azy le mba iara-dalana aminao Nampalahelo moa fanody mandry zany rio tena artiste anisan'ny tena kafiziko izy ary tsy nanavahako mihitsy hoe natany amin'ny niasa tany amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary izy dia tsy nafangaroko maha-artiste mahay azy sy ny safidy amin'ny fiaraha-miasa nataony. Hotahin'Andriamanitra daholo isika menakavy ary misaotra antsika be dia be. Azo adino manao abonnement sy ny j'aime indrindrindrindra ny abonnement fa manomboka etotsika ary ampitao amin'ny namana sy ny akama moa zany fa etotsika no miaraka manomboka izao. Hitanareo ohatran'izao ny atao ambadika zao jiro be ohatran'izao zany hoe tsy moramora manao an'itony émission tony tia ny ato mila fitaovana ka dia ametraka veloma toko mandram-peona veloma finaritra.